Ho amin'ny fanahinareo anie ry havana ny fitiavana sy ny famondram-po avy amin'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Hivavaka isika. Raha eo faly misaotra anao zahay noho ny fitiavanao sy ny famondram-ponao. Misaotra anao noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao izay nirahanao hamonjy anay. Ary dia manana anjara amin'izany famonjena izany tokoa izahay. Ankehitriny Andriamanitra dia hiaino ny afatra avy amin'ny teninao zahay. Ny teninao izay mamelombelona ny nofo mampananay. Ny teninao izay hitari-dalana sy hampianatra anay ny zavatra rehetra. Koa irao ny fanahinao masina, anazava ny teninao aty anatinay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Ny mofinaina ho antsika indray ry havana malala amin'izao sabotsy 5 volana Desambra taona 2022 izao dia hitantsika ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 212 ny 1520 hatramin'ny 430. Asan'ny Apôstôly toko 212 ny 1520 hatramin'ny 430. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary noho ny namaton'alina dia nivavaka sy ny hira fideranan'Andriamanitra Paoly sy Silasy, ary niaino azy ny mpifatotra. Ary nisy horohoro-tany mafy dia mafy avy tampoka ka nizongozona ny fanorenan'ny tranomaizina, dia nivoha niaraka tamin'izay ny varavarana rehetra, ary nivaha avokoa ny fatoran'izy rehetra. Dia nahatsiaro ny mpiandry tranomaizina ka nahita ny varavaran'ny tranomaizina nivoha, dia nanatsoaka ny sabany izy ka saiky hamono tena, satria nataony fa efa nandositra ny mpifatotra. Fa Paoly niantso tamin'ny feo mahery ka nanao hoe: aza mamono tena, fa ato ihany izahay rehetra. Ary izy niantso jiro, dia nikaretsaka niditra sady tora-kovitra ka niankohoka teo anatrehan'i Paoly sy Silasy. Ary rehefa nentiny nivoaka izy roa lahy dia hoy izy: Tompoko, inona no mety hataoko mba hovonjena aho? Dia hoy izy roa lahy: minoa any Jesosy Tompo, dia hovonjena ianao sy ny ankohonanao. Ary izy roa lahy nitory ny tenin'ny Tompo taminy sy tamin'izay rehetra tao an-tranony. Ary nandray azy roa lahy izy tamin'izany ora amin'ny alina izany, ka nanasa ny diakapoka, ary natao batisa tamin'izay izy mba amin'izay azy rehetra. Ary rehefa nentiny niakatra ho ao an-trano izy roa lahy, dia norosony hanina teo anoloany, dia faly indrindra izy mba amin'izay rehetra tao an-tranony, satria efa nino an'Andriamanitra. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, ity mofinaina voalahatra ho antsika anio ity dia mampiseho amintsika fa eo anatrehan'ny zavatsarotra, ny zava-manahirana izay lalovan'ny mpino, dia ho tsaroantsika mandrakariva fa sehatra hiasan'Andriamanitra ny fahasarotana lalovantsika. Tsarovy fa Andriamanitra te haneho ny asany amin'ny fomba mahagaga no momba antsika amin'ny lalana sarotra izay lalovantsika. Arak'izany dia tsy ho kisendrasendra velively ny andalovantsika ny toe-javatra manahirana,
fa ny zavatra rehetra dia misy antony avokoa. Eto amin'ity mofinainy ity ary dia tazantsika i Paoly sy Silasy nitory ny filazantsaran'Andriamanitra, nitory ny filazantsaran'i Kristy, kanefa indro mandalo zavatsarotra nampidirina atranomaizina. Nampidirina atranomaizina noho ny amin'ny filazantsara. Eo anatrehan'izany indrindra ry havana no miseho Andriamanitra miasa. No tazantsika ny asan'Andriamanitra eo amin'ny mpino. Ny asan'Andriamanitra eo amin'ny mpino voalohany dia mamonjy amin'ny fatorana sy ny tahotra. Mamonjy amin'ny fatorana sy ny tahotra. Rehefa nampidirina atranomaizina i Paoly sy Silasy dia hitantsika tsara fa ny vavaka sy ny hira fideranan'Andriamanitra no nataony, ary dia azo ambara hoe nanao fitoriana filazantsara, nanao toriteny ankira tao amin'ny tranomaizina izy, ka dia niaino azy ny mpifatotra. Vokatr'izany fitoriana filazantsara ankira izany, izany fideranan'Andriamanitra nataony izany, dia niseho ny asan'Andriamanitra namonjy nanafaka azy ireo tamin'ny fatorana. Dia indro ary tazantsika fa nivoha niaraka tamin'izay ny varavarana rehetra, nivoha ny varavaran'ny tranomaizina, ary ankoatr'izay dia nivoha ihany koa ny fatorana rehetra izay nahazo ny mpifatotra. Eny amin'ny andininy 17 sy ny 4 izay tsy novakitsika teo, dia manambara fa nambenana mafy dia mafy ny tranomaizina ary nasiana bloky hazo tamin'ny tanany sy tamin'ny tongony mba tsy ho afaka mandositra izy ireo. Nefa dia niasan'Andriamanitra izany rehetra izany, ka dia nivoha ny varavaran'ny tranomaizina ary nivaha ihany koa ny fatoran'ny mpifatotra rehetra. Ary tsy izany ihany ary no tazantsika ry havana, fa hitantsika ny fahamoiza-pon'ilay mpiandry tranomaizina, ilay lehiben'ny mpiandry tranomaizina izay saika hamono tena noho ny fahitany fa efa nivoha ny varavarana, dia indro fanavotan'Andriamanitra tamin'izany ihany koa, ka dia tsy tonga tamin'ny famonotena intsony izy. Rehavako malala ao amin'ny Tompo, eo anatrehan'ny zava-manahirana, eo anatrehan'ny zavatsarotra izay lalovantsika, dia tao amin'izao soratra masina izao isika ampianarin'ny Paoly sy Silasy hiatrika ny zavatsarotra lalovantsika amin'ny vavaka sy ny hira fiderana. Tsy ho mora kivikivy na ho ketraka na alahelo lava eo anatrehan'ny zavatsarotra, fa hitraka ary dia hahatsiaro an'Andriamanitra amin'ny vavaka sy ny hira fiderana. Misy fomba fiteny izay mahazatra ny tily ao anatin'ny fikambanana skotisma izay manao hoe mihira sy mitsiky raha sendra ny sarotra. Ary dia izany indrindra no hitantsika izay nolalovan'ireto mpanompon'Andriamanitra ireto, ka na dia tranomaizina aza dia mbola mahatsiaro ny vavaka sy ny hira fiderana. Ry havako, raiso ho fiadiana ho anao arak'izany, raiso ho mpampahery anao, ho manohana anao ny vavaka sy ny hira fiderana. N'inon'inona endrika tranomaizina, n'inon'inona endrika fatorana, n'inon'inona endrika fahamoiza-po izay anananao, dia raiso ho fampaherezana ho anao ny vavaka sy ny hira fiderana. Ao amin'ny vavaka sy ny hira fiderana no ahitanao ny asan'Andriamanitra lehibe. Ny asan'Andriamanitra hoy tsika eo amin'ny dia mamonjy amin'ny fatorana sy ny tahotra. Fa ny zavatra faharoa izay hitantsika ihany koa ry havana dia ny hoe
Ny asan'Andriamanitra dia mamonjy amin'ny tsy finoana. Rehefa niatrika any Paoly sy Silasy ilay lehibe ny mpiambina ny tranomaizina, avy hatrany dia nandohalika teo anatrehany ary nanontany hoe, tompoko, inona no ataoko mba ho vonjenao? Nitodika tany amin'ny Paoly sy Silasy nitady famonjena ilay mpiambina ny tranomaizina, fa i Paoly sy Silasy kosa nampitodika azy any amin'ny Jesosy ho fototry ny famonjena, ka hoy izy hoe, minoan Jesosy tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao. Asan'Andriamanitra mantsy no mamonjy amin'ny tsy finoana, ary raha toa ka hoe tsy mino izy dia ambara fa isan'ireo izay very zany, kanefa rehefa mino izy dia ho vonjena izy mba amin'izay rehetra aza, mba amin'ny ankohonany rehetra. Dia hitantsika eto ary fa vokatry ny fitoriany izy mirahalahy ny tenin'ny tompo, dia tonga tamin'ny sehatry ny fanonerana ilay mpiambina ny tranomaizina ka nanonitra ka nanasa ny diakapoka ny fery tamin'izy mirahalahy, nanonitra ka nanaiky atao batisa, ary dia indro mbola nikarakara ny mpanompon'Andriamanitra tamin'ny fandrosoana hanina ihany koa. Vokatry ny finoanan'Andriamanitra avokoa ry havako malala izany rehetra izany, ka ambara fa mitondra amin'ny fifaliana indrindra ny vokatry ny finoana. Ka dia hoy ny ambarany 4:30 hoe, dia norotsony hanina teo anoloany, dia nifaly indrindra izy mba amin'izay rehetra tao an-tranony, satria efa nino an'Andriamanitra izy. Asan'Andriamanitra ny namonjy azy tamin'ny finoana, ka iainany izany finoana izany. Ry havako malala, samy nisy asan'Andriamanitra nanafaka ny apôstôly tao amin'ny tranomaizina. Ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:12 ahitantsika ny nanafahan'Andriamanitra any Petera tao an-tranomaizina. Rehefa afaka izany dia avy hatrany dia lasa nandositra i Petera. Fa eto ihany koa dia nisy asan'Andriamanitra nanafaka ny fatoran'i Paoly sy Silasy, kanefa nanaiky hijanona tao an-tranomaizina ihany izy na dia nohafana ary, satria te hanome anjara famonjena ho an'ilay mpiambina ny tranomaizina Andriamanitra. Te hanome anjara famonjena ho an'ilay mpiambina ny tranomaizina Andriamanitra. Ambara arak'izany fa tompony famonjena amin'ny tsy finoana Andriamanitra. Andriamanitra ny asa no nahatanteraka izany. Ry havako malala, ny Andriamanitra ivavahantsika eo amin'ny Baiboly dia Andriamanitra ny asa, Andriamanitra miasa, ary mbola Andriamanitra hiasa eo amin'ny fiainantsika. Arak'izany dia mahazo matoky ny mpino fa tsy mitazana fotsiny atsika izy, fa mijery atsika amin'ny lafiny hita maso sy amin'ny lafiny famonjena ara-panahy rahateo. Dia n'Andriamanitra irery ihany eny ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Misaotra sy mideranao izay Andriamanitra noho ny fitiavanao sy ny famindramponao lehibe, indrindra noho ny asanao izay miantefa amin'ny fiainanay andavanandro, manafaka anay amin'ny olana sy ny zava-manahirana eo amin'ny fiainanay, ary indrindra mamonjy anay. Indray manolotra ny fiainanay manontolo ho anao Andriamanitra, hiasanao Andriamanitra, andraisanay ny famelan-keloka, andraisanay rahateo ny famonjenao. Fa mivavaka izay Tompo amin'izao faran'ny herinandro izao ho an'ny kristianina rehetra, hananana fiomanana am-po, an-tsaina, am-panahy, hiatrika ny fanomponanao Andriamanitra raha ampitso alahady, izay andro manokana fiderananao Andriamanitra, dia ny andro voalohany amin'ny herinandro izany.
koa mangataka anao zay fanahy masonao avozy ny fanoloran-tenany mpino ho vonina tsara hiomana hiatrika ny fanompoana masina. Fa mivavaka ihany koa eo an'ireo izay tsy mba mahatsiaro anao Andriamanitra, Tompo tsy mangina ny fon'izy ireny anekeny fa ianao Jesosy no tompo sy mpamonjy ny fiainana. Dia ataonay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany vavaka izany, ho anao ny dera sy ny laza ny voninahitra. Amen.